Tsy andeferana ireo tratra manao kolikoly na mpitondra fanjakana aza. Hoy ny mpanolotsaina avo eo anivon'ny fanavaozan'ny Republikan'i Madagasikara, Andriamatoa Colonel Marcelin Zavitasondry ny androany maraina, nandritra ny fanokanana ny Brown Bianco vaovao tetsy Anosy. Afaka mitory sy mametraka fitarainana avokoa ireo olom-pirenena raha mahita trangana kolikoly na fanararo tampahefana na mpiasam-panjakana izany na mpitondra fanjakana dia afaka toriana avokoa hiadina ny kolikoly ho hiatrany izy ary tsy andeferana ireo rehetra tratra fa tsy misy tsy maty manota izany eto. Izany indrindra hoy ny nambarany ny nananganana ny bureau andraisana fitarainana eto amin'ny Bianco Anosy. Ampahafantarina moa fa nahazo bureau de doléance vaovao ny Bianco. Nitokanana ny andron'ny 9 Desambra 2024 ny bureau de doléance any Bianco izay ivontoerana na trano handraisana fitarainana. Ny vaovao mikasika any Pandrarama amin'ny Ravatomanga kosa dia 770 isa ny kontiny Ravatomanga sy ny vady amanjana ny nogiazana. Miisa 770 ny kontiny amin'ny Ravatomanga nogiazana agence de recouvrement des avoirs illicites hoy ny tale général ity sampandraraha ity ny androany. Tafiditra amin'izany ny kontiny vady amanjanany sy ny olona ankaiky azy. Mitentina 720 lavitisa ariary ny vola tamin'ny ireo kontiny giazana ireo. Voalaza fa efa misy ampahany tamin'ny ireo vola ny giazana ireo no efa nafindra amin'ny kontiny agence de recouvrement des avoirs illicites raha mbola manaraka procédure ny famondrana azy manontolo. Marina fa ny tanterana androany ny fahaniana ny tale général ny sampandraraha malagasy iadina amin'ny famotsiambola sy ny famatsiambola amin'ny fampirorohonana ny samifinina Andriamatoa Mamitida Rajonarson izay efa tale général teo aloha ary voatendry indray hiatrika izay rafitra izay. Nandray fitantanana ho tale général ny Central Intelligence Service na CIS ny colonel Fetrarivo Rabe Manantsoa izay nisolo toeran'ny contrôleur général de police Andriamatoa Libria Rufin Tolo-Janahary. Na de eo aza izany zavadrehetra izany dia namalitohy ny raha fanonganam-panjakana ny tale général ny CIS ny colonel Fetrarivo Rabe Manantsoa. Ndeha mo arantsika kely ny horonan-tsary mikasika an'izay zavatra izay. Tena marina ngambany reny zavatra fanolazaiko reny satria tsy kilalao zavatra ohatr'ireny. Zahay homany uniforme mandra mambaiko rehefa misy baiko avy any amin'ny lehibe dia zay no izy. Zany hoe misy toeran-kafa anendrena anazany dia zay. Tsy fatagna ve le toerana mandrandrana satsina? Ngambany iny mbola hijanona ho anay satria matondra lehibe ihany mbola tsy namoaka hoe maka ary dia aloha ngambany zay mba tsy hiteny eo. Ho an'ny tale général vaovao zany inona ny ataontsika hoe ny fanavaozana zany entinao atao anatin'ity androm-panjakana ty? Izy moa ny teneniko teo ny asantsika dia makany amin'ny filaminana foana ny tanjona afana mampandroso fa avy nandray ny andraikitra ny tenako zao ny misy ny fanadiadiana izay misokatra mandeha izy raha nitatitra azoko dia mandeha tsara ny fanadiadiana dia miandry ny tohintsika. Ny tenako moa zany vao avy mandray ny fintantarana izao dia sarotra amiko ny teny hoe aiza ho aiza ny fivoaran'iny raha iny. Ny amin'ny resaka fanaovan-gazety eran-tany kosa dia 17 ny isan'ny mpanao gazety maty tao anatin'ny herin-taona saiky tany amin'ny Banque de Gazany Antsasa-Manilany araka ny tatitry ny RSF. Rajoelson Evariste moa ilay mpomba mafy ny fitondrana teo aloha fitondrana andry ny Rina Rajoelina. Ankehitriny moa dia anisan'ny hoesorina tsy ho talempakitry ny serasera ny fakitra sava intsony ny Andriamatoa Evariste Rajoelson. Solom-bavambahoaka Fidèle Razarapiera moa dia nitondra hafatra ny hoe mandala ny toerana fa tsy misy mandrakizay. Nitondra hafatra ho an'ny vahoaka ny distrikany Vatomandry nandritra ny fidinana ifotony sady fitokanana ny bureau commune ny filoha lefitry ny intermeram-pirenena Andriamatoa Fidèle Razarapiera tamin'ny farany herinandro lasa teo. Mandalo ny toerana fa tsy misy mandrakizay ka tokony hanao ny tsara hatrany isika ho an'ny vahoaka. Mila mahay miara-miasa amin'ny vahoaka ihany koa ny mpitondra mba hisian'ny tena fampandrosoana sy fanovana amin'ny zao vanim-potoana iainantsika izao hoy ny solom-bavambahoaka sady filoha lefitry ny intermeram-pirenena Andriamatoa Fidèle Razarapiera. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy. Zay fa tsy halavana ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.